Open Data io dia ny fahafahan'ny olona rehetra, ny société civile, ny ireo ONG maro na ireo mpiara-mombon'antoka miditra sy mijery ny fitantanam-bola ny fanjakana malagasy, zany hoe ankehitriny zany ny fitantanam-bolantsika dia afaka miditra ao anatin'ny data anankiray eo anivon'ny ministère ny finance ny olon-drehetra rehetra hoe inona ny nampiasaina ny volam-panjakana. Anisan'ny firenena aty amin'ny continent africain tsika zany nametraka ny open data io. Zay ny voalohany. Fa faharoa dia eo ihany koa zany ny fametrahana an'ilay lalàna anankiray amin'ilay hoe recouvrement des avoirs illicites zay nandalo tao amin'ny parlement izy io tany aoriana tany fa tsy nilaniny ny parlement fa no niezaka nataontsika hoe mila fametrahana ny fitantanana madio sy mangarahitsika dia tamin'ny fanombohana ny mandako dia nametraka sika tamin'ny naka ny fepetra tamin'ny par voie d'ordonnance ny fandaniana ny volavolan-dalàna io. Ary tsy vitan'izay fa amin'izao tsika amin'ny teny zao zany dia efa mipetraka ny bureau an'ilay hoe aray na ny agence mikasika ny recouvrement any avoir illicite. Zany ezaka rehetrarehetra nataontsika zany zany dia nafahan'ny amerikana ny teny fa mandroso ny fitantanana madio any Madagasikara. Indrindrindrina ny resaka liberté d'expression. Tsara ho fantatra ary anisan'ny féliciter zareo atsika satria mandritra an'izao fitantanantsika zao dia tsy nisy hainao manjery nakatony tao Madagasikara fa vao mainka ary ny tombo ny hainao manjery na ny gazety na ny ireo fahalalahana zay maneho hevitra ao amintsika. Misy moa ny olona zay miezaka ny andoto sy ny anaratsy atsika fa niezaka zay natao ny asa zay natao dia voamarika ary tsapany ireo aty Amerika zany.